tonga zao eto amin'ity épisode efa voatendray dia androantsika manana vahiny mahafinaritra be foana moa zany vahiny miaraka amintsika eto hizara ny asany ny projet-any sy ny zavatra ataony dia mandray ny valisoantsika androany izy dia renim-pianakaviana manana zanakala rôla anankiroa dia izy koa dia mpanoratra boky ho an'ny ankizy dia faly be izay valisoa mandray anao androany misaotra betsaka za koa faly be tonga eto faly miaraka amin'ny ekipan'ny ayayay rehetra dia mankasitraka be dia be mifampizara amin'ity fotoana ity androany ie dia noresantsika voalohany misy an'ity boky voalohany soratany valisoa neny io inona antsika ny teny hoe tsy pianao dia fantaniko hoe inona tonga ny le hoe andeha hanao boky anao an'ity boky ity ny tantarany tao ambadiky nyity boky ity zany ok raha ohatra ka hoe io boky manokana ny resahana dia araka le niteneny tsoa hoe io ny boky voalohany nivoaka anisan'le boky rehetra izay nivoaka tao aorianany iny ihany koa dia ny zavatra tena nitranga tamin'izay nisy fotoana tena narary be dia nieritreritra hoe tenga ny farany fa tsy mety tavarina eto intsony na mety tsy ahitany zanako intsony satria tena mafy be ny nanjoana tamin'izay dia nieritreritra hoe inona ny zavatra anankiray afaka ho avelako amin'ny zanako izany raha ohatra ka hoe tsy ahita anazy intsony dia za tia manoratra be mihitsiny dia nieritreritra hoe andeha hanoratra tantara ho anazy fa ny zavatra tena nitranga ihany koa tamin'izay ny zanako ny tonga taty aminahy Yankira ny zanak'aila matoa dia nanontany taminahy izy hoe mommy what does I love you mean inona ny dikan'ity anao dia je me suis dit waouh tena oza hoe trop be za mifantany izany ho ana ankizy kely tena mbola kely izy tamin'izay dia tamin'izay any tena tonga saina hoe andeha ho valiako izao zany fantaniny izany dia nakataratasy dia nanoka nanoratra dia niakatra teo ny inspiration rehetra sy ny fihetsepo rehetra dia lasa nivadika soratra aloha le izy tamin'ny voalohany dia nisy taona niona tamin'ny F teo alohan'izay F zany no mpandravaka tsara ny neny hoe nandika antiako ianao dia nangataka taminazy tamin'ny voalohany hoe F sao dia afaka mandravaka tsara nyity tantara ity mbola tsy nieritreritra mihitsy ny aloha za hoe ho avoakako any daholo be le izy hoe au grand public zany fa hoe ho anjanako fotsiny tiako hoe hivoaka le boky dia nandravaka tsara le izy be dia be ny zavatra nitranga fa niona tamin'ny éditeur ko atao aorianan'izay dia namako aloha izy voalohany indrindra niresaka taminy hoe mba avoa ity boky ity fa tiako atolotra ho an'ny Yankira sy teny iraina dia tonga izy navoaka le boky fa tamin'izy tonga nanolotra le izy taminahy dia niteny izy hoe aleo za ho lasa éditeur anao fa ny olona tsy zanako rery ny ilan'ity boky ity fa ny ankabeazany renim-pianakaviana ny fianakaviana ny ankizy tena mila fitiavana dia aleo avoaka le boky dia raha bangobangona zany dia izay ny tantara le boky d'accord dia tsy nieritreritra ho atao boky mihitsy zany izy dia ianao hoe nieritreritra ny hanoratra hoe anao mpanoratra zany tamin'izaho mbola kely ny tena nieritreritra hoe tiako be zao raha ho lasa mpanoratra satria hatrizay efa tia nanoratra be le manoratra taratasy amin'ny bebe anay reny le manao lettre kely ho an'ny namana sy rehetra ohatr'izay fa mbola tsy tena ohatrany hoe satria eto Madagasikara satria ihany koa tena tsy maintsy manana asa mahavelona amin'ny andavanandro dia tsy tena ohatrany hoe ahoana ny lazana azy nasa nieritreritra andeha ho lasa mpanoratra fa ny zava-nitranga rehetra nanosika anao hoe lasa mpanoratra za avy eo hoe ho an'ny daholo be zany le izy fa tsy ho an'ahy rehetra dia le nofinofy tao ihany fa raha tsy nivoaka ity boky voalohany ity ngamba mety tsy tena hoe nasa noratra zavatra ho anazy mihitsy raha izay no afaka ilasana anazy dia tao anatin'izay resaka hoe fahasahinana moka izay tsy nisy tahotra avy hoe le tamin'le izy hoe andao atao boky amin'izay zany tsy nisy tahotra avy hoe ahoana ny andraisan'ny olona anazy sy n'izay mety ho tahotra rehetrarehetra nitranga tao anatin'izay tao hatry voalohany aloha ohatrany hoe tsy hoe ahoana raha tsy tiany olona le boky fa kokoa hoe ahoana raha tsy hovidiany olona le boky ohatrany hoe mandany fotoana na éditeur fotsiny izay ngamba ny tenenako anazy
dia izy nefa tena natoko be hoe misy soatoavana tsara ao anatin'ilay boky a, tena miresaka fitiavana, zavatra ilain'ny fianakaviana, zavatra ilain'ny ankizy a. Dia le sary nataony efa koa tena tsara be, dia no tena tsy maintsy avoaka fa misy olona mividy foana io sy ohatran'izay. Dia raha tena hoe tahotra zao no resahana dia tsy haiko ahoana miteny an'izy amin'ny teny gasy tena mifony, mais c'était le premier livre cartonné 100% malgache. Dia ny vidiny zany tonga dia ambony be noho ny vidin'ny boky nivoaka tamin'izany. Raha nijery boky zao tamin'izany eo amin'ny 7 arivo, 4 arivo sy 1 alina ohatra ny farafa ambony vidin'ny boky tamin'izany. Dia nifampiresaka izay sy ilay éditeur dia nanao version anankiroa, ny anankiray tout cartonné ohatra ny 7 alina ilay izy tamin'izay, dia ny anankiray 10 alina. Dia izay no tena atao ohatra hoe tena tsisy vidy ilay boky fa lafo loatra sy ohatran'izay. Dia ny adivaritra taminazy sy version anankiray tsy 7 alina dia nanao anankiray 10 alina. Dia nefa io boky io anisan'ny tena be mpividy indrindra nandritra n'ilay 3 volana voalohan'ny voany, efa mihoatra ny 800-900 ngamba ny lafonay tonga dia nandeha be mihitsy ilay izy. Tena incroyable. Tena hoe tsy mampino mihitsy ny zavatra nitranga tamin'izay. Dia tonga dia tamin'ny voalohany natao ohatra be dia be appréhension, fa vao nandeha amin'izay le varotra ny feedback ny olona rehetra tomoany isaky ny 2 minitra. Tena hoe faly be daholo na ny ray aman-dreny na ny ankizy. Dia tao aorianan'izay tonga dia tsisy tahotra intsony fa tena ohatran'ny hoe fifaliana be, manana ahoana re zany, ohatran'ny hoe faly be indray hoe nasa namoaka ilay boky. Dia tamin'izay no niteny izay hoe ny tao anatin'ny nandraisan'ilay olona ilay boky nandritra ny 0 taona ny siny sy ny voany izay, dia inona daholo ny impact atao amin'ny ray aman-dreny, atao amin'ny ankizy tamin'izay nandritra ny 0 taona izay zany hitanao? Tena be dia be. Mety hoe ny ray aman-dreny sy ny ankizy zao no afaka tena mamaly an'izay, fa ny domberina verina taminahy nisy eo amin'ny lafiny fifandraisana no tena be dia be. Lasa betsaka kokoa ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny fifampiresahana ihany koa, eo amin'ny fifampitokisana, eo amin'ny fanambarana fitiavana. Tena nisy ray aman-dreny tena misaotra mihitsy hoe tsy nasany teny tiako ianao tamin'ny zanako mihitsy ny atao alohan'izay. Dia na ny zanako ary lasa tena mamaky an'ilay boky foana. Misy ankizy kely izay zao manao séance de lecture indraindray mandehandeha any amina toerana maro samihafa. Dia misy ankizy vavikely izay n'aiza alehako dia tonga ao foana izy. Dia ilay bokiny ohatran'ireny hoe hita be hoe vakiny foana ilay izy. Dia isaky mandeha eo zareo dia tsy maintsy mividy iray vaovao foana amin'ny mamany satria eto matory entina am-pianarana n'aiza. Dia izany zao tena anisan'ny ohatran'ny hoe domberina feedback tena mitouché be anahy mihitsy. Dia ny anisany anankiray tena itiavan'ny ray aman-dreny an'ilay boky satria ilay boky personnalisable. Raha jerenareo zao anatin'ilay boky misy fotoana ohatran'ny hoe misy toerana malalaka kely, misy toerana malalaka kely dia afaka soratan'ilay ray aman-dreny ao anatin'ilay boky mihitsy ny anaran'ilay ankizy. Dia rehefa mamaky izany izy dia ohatran'ny hoe tsy valisoa mpanoratra akory no hitan'zareo na ilay tantara, fa tena hoe ilay ray aman-dreny mitantara aminazy mihitsy, tena hoe miteny aminazy hoe tiako ianao. Dia ny anankiray ihany koa lasa manomboka manana empathie ny ankizy. Le sary nataony efa ao anatiny mantsiny misy ankizy tonga dia ao anatina situation maro samihafa. Dia tonga ilay ankizy dia mahafantatra hoe mitomany ilay zazakely, faly be izy eto ohatran'izay. Dia izay koa zao hitako anankiray hoe lasa manana empathie kokoa ny ankizy rehefa miaraka amin'ny namany na miaraka amin'ny fianakaviany. Dia izay koa tena anisan'ny faly be anahy ihany koa tao anatin'izay. Fampasevana kely moa zany ny bokin'ilay io inandikany teny hoe tiakanao ty dia miresaka ny fandehoana ny fitiavana. Tsy voatery hoe ilay miteny fotsiny hoe tiakanao fa be da be ny fomba andehoana ilay fitiavana amin'ny alalan'ny fihetsika betsaka tena betsaka. Dia izay no resahan'ity boky ity dia tena marina mihitsy izay hoe indrindrindra moa atao anatin'ny fiarahamonina malagasy
tsy de mahazatra antsika ilay miteny hoe tikanao hoe zanaka sy ray aman-dreny dia tena mahafinaritra be mihitsy moa ianao zay feedback zay hoe noho ny fisiana boky anankiray dia lasa nisan'izay tao anaty fianakaviana iray mety hoe tsy zatra nanao an'izay manaraka an'izay boky raha ny fahafatako amin'ny valisoa tena milomano anatin'ny tontolon'ny boky be mihitsy dia inona ny antony nahatonga anao hoe nahatonga izay fitiavana boky izay voalohany indrindra aloha satria izaho mamaky boky be tsy tena nieritreritra tsy tena nasa nieritreritra ho lasa mpanoratra fa ny zavatra anankiray fantako mombana hoe izaho tena tia mamaky boky dia ny tena nanosika namaky boky tamin'izany satria izay tsy teto Madagasikara ny lehibe fa tany ivelany dia tsy dia nanana namana fa feno biblioteka tany dia apetraka dada sy mamany any amin'ny biblioteka foana izay dia fantatra hoe n'aiza na alehako dia nanana boky foana niaraka tamiko dia ny lehibe niaraka tamina boky ny anekdote tiako tenenina indrindra mombana hoe tamin'ny zananambady ny valizana akanjoko anankiray dia ny cartonko ana boky efa roabe folo tena hoe boky fotsiny momba izay tena tia boky fitiavana boky be dia be fitiavana ny teny amin'ny mateny anazy izay koa tena nanamarika be anahy dia ny fomba fampiasan'ny olona ny teny ihany koa samy manana ny fomba fampiasany anazy rehefa te hizara hevitra na hanao zavatra dia izay koa anisan'ny tena hoe manintona na be ihany koa anatin'ny boky raha izay ny resahana dia tao anaty Facebooknao misy nahitako izay hoe ny fomba anankiray iarahanao amin'olona moment de qualité dia ny boky afaka hazavianao kely hoe momba an'izay zay exemple zay ohatra anankiray zay zao tena hitako hoe miatra be aminahy na tena ampiasaiko rehefa miaraka amin'ny zanako nanomboka tena mbola kely zareo dia efa miaraka mamaky boky miaraka amin'ny zareo foana dia lasa fahazaran'ny zareo koa zao ilay mamaky boky dia ohatra hoe tena moment de qualité na fotoana tena tia indrindra ao anatin'ny andro anankiray dia ilay izay miaraka mipetraka mamaky boky dia tsy maintsy maka an'izay fotoana izay alohany andeha atory manao bedtime story dia tsy maintsy maka 30 minitra deray arakaraka izay sitrapony ny ray sy izay afo zanako sy izay zavatra misy be dia be fa tena ohatrany hoe tsy androny zareo mihitsy tia tantara tindray andro dia na zareo ary lasa nahay namaky teny aloha be mihitsy satria tena tiany ilay izy dia ny olona rehetra manodidina anahy tsy hoe rehetra fa ny ankabeazany olona tena tia mamaky teny anankiray mamaky boky anankiray tia manoratra anankiray fa olona tena hoe izay koa anisan'ny tena mampiavaka ny fifandraisako amin'ny olona angamba raha afaka teneniko ohatr'izay hoe ny olona tena manintona anahy amina resaka finamanana dia olona mahay mandanjalanja ny fomba fampiasan'ny teny dia hitako hoe tena zava-dehibe zany na amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiainana hoe inona ny teny ampiasaiko oviana famaninina tena ohatrany hoe mandanjalanja an'izay dia izay ngomba ny afaka teneniko dia toy an'izay resaka teny izay ihany hitako koa ianao amin'izao nisy fotoana nanao rehefa manao mizara zavatra amin'ny tambazotra tserasera nisy fotoana na en français na amin'ny teny anglisy foana fa tatoato ianao ohatry ny hitako mamoaka amin'ny teny gasy nisy antony manoka ve na tonga an'izay hoe aleo hoe anao zavatra ny teny gasy makasitraka amin'ny mosenjo anao fifatanana kely amin'ny mosenjo tsika fa tena tiako be ny zavatra ataony tena nanamarika be anahy mihitsy ny fomba fampiasan'ny teny malagasy sady amin'ny fomba kanto ny amin'ny fomba mahafinaritra no hita izy hoe tena mandalina ny teny malagasy amin'ny fomba ahafahantsika mahazo anazy ninona lazaina hoe contexte misy anazy dia misy fotoana izy manao dikateny na boky ohatra hoe amin'ny teny anglisy ilay izy dia atao dikateny amin'ny teny malagasy na ohatr'izany dia tena ohatrany hoe nanosika anahy ilay izy hoe
raha te hiteny koa raha te hampiasa ny teny malagasy dia tsy voatery mampiasa teny sarotra be na hoe teny lala be ohatrany amin'ny teny anglisy amin'ny teny frantsay fa ohatrany za miresaka mitsoa zao ihany reny teny reny ihany ny afaka ampiasaiko dia tena lasa memanosika ny tena koa zany zao anao an'ilay izy dia izy ny tena inspiration raha afaka raha Io dia miverina amin'ilay niresahanao teo hoe sarosarotra ny miaina amin'ny mampanoratra dia ao anatin'ny fanamboarana boky anankiray moa zany iza daholo ny olona miasa ao anatin'ilay izy ny ao anatin'ny chien du livre antsoina hoe chien du livre na roiny boky iza daholo ny olona sy ny entité rehetrarehetra miasa ao anatin'ny famokarana boky anankiray fanontaniana mahaliana be zay satria tsy ny mpanoratra rery ny ao anatin'ny roiny boky fa misy ny mpanoratra auteur misy ny mpanantonta boky na ny éditeur misy ihany koa ny mpanao print imprimeur misy ny onare zany distributeur du livre na ny olona izay mitondra an'ilay boky makany amin'ny les entité farany ny librairie dia izay zany tena ao anatin'ilay roy misy an'izay mpandray anjara anankidimy izay dia tsy ny mpanoratra rery zany no raisina ao anatin'izay fa be dia be no miara-miasa ahafahan'ilay boky lazaina hoe mivoaka ahafahan'ilay boky ho tonga eny ampelantanan'ireo mpamaky dia sarotra ilay izy satria tsy mandeha rery ianao fa mahafinaritra koa ilay izy satria misy olon-kafa miara-miasa miaraka aminao fa tsy hoe ianao rery zany no hoe kondo hamoaka boky fa misy mijery ny resaka tsipelina misy mijery ihany koa hoe manahoana ny kalitao an'ilay boky inona ny tokony hovaina ao anatin'ilay izy ahoana rehefa kirakirain'ilay mpamaky amin'izay ilay boky inona ny zavatra tokony eritreretina sy ohatran'izay dia izay mahatonga ilay izy hoe sady mahafinaritra no indraindray misy lafiny tsy maintsy ohatrany hoe fanatrehana be dia be zany ahafahan'ilay boky mivoaka arak'ilay ahitantsika anazy ireny zany hoe tsy manana ny andraikitra ny avy zany rehefa tsy hoe ny mpanoratra sady izy ny manoratra no mitady ny mpanao sary no mivarotra no zay mihitsiny tena zay mihitsiny dia ny eto Madagasikara no hita hoe manomboka mivoatra tsikelikely fa tsy mandeha rery dia toy an'izay ihany ohatrany ahoana ny fahitanao ny tontolon'ny boky eto Madagasikara amin'izao fotoana hitako hoe efa tena mivoatra be tena mandroso be sady mandroso haingana be betsaka ny olona te hiditra ao anatin'izay roiny boky izay tsy voatery hoe ny olona hivarotra ny boky fa na ny mpanoratra na ny mpandravaka an-tsary na ny mpanantonta ny boky ary mebetsaka sady mahasahy ihany koa ny olona hanao hiditra amin'izay roiny boky izay dia ny anankiray ihany koa lasa metanora ny olona ohatrany hoe na ny mpanoratra na ny tatoato izao be dia be ny mpandravaka an-tsary mehita eo amin'izay lafin'izay hoe famoahana boky izay ihany koa na ny mpanantonta boky ary ny édition teny izao vao taona angamba no tena hoe nanomboka misy ihany koa ny carnet ohatr'izay ohatrany hoe metanora dia ny anankiray tena tsy maintsy marihana ihany koa na ny kalitao metsara tsy voatery hoe ratsy ny taloha fa hita hoe mivoatra zany mandroso no teo aloha ny zava-misy amin'izao dia izay no tena anisany hitako hoe mahafinaritra be dia raha amin'izao ohatrany hoe raisika hoe za zany izao manana tantara dia te hamoaka boky dia ohatrany ahoana no tokony ataoko sy hoan'ny raha misy olona mijery antsika koa raha ohatrany hoe manana tantara izy mipiripirina any anaty trano any dia iza no tokony olona antonona inona daholo no tokony atao raha hoe te hamoaka boky anankiray raha za manokana aloha ny antaniana dia te hiteny hoe sahy mamoaka an'ilay boky avy ao amin'izay tiroara izay na tsy haiko hoe aiza misy anazy ao an-trano ao satria misy zavatra tena tsara any amin'ny tsirairay avy indraindray ilay izy tsy ohatrany hoe tsy rehefa izy mivoaka iny ihany tena mahafaly ianao manoratra anazy ary dia efa mahafaly be fa vao ho tonga saina ianao hoe rehefa tonga any an-tanan'ilay mpamaky ilay izy
dia izy koa ary tena nila anazy dia iny zao tena hitako hoe tsara dia raha misy olona zao any tena hirotsaka amin'izay hoe andeha hanoratra boky dia ny zavatra voalohany tokony atao aloha mila manantona mpanatota boky na maison d'édition alohan'izay moa zany misy zavatra kely be dia be afaka atao ohatra ny hoe misy olona maro samihafa afaka asaina mamaky an'ilay boky aloha asaina manome domberina voalohany na ohatra ny hoe manome ny heviny momba an'ilay bokinao ohatr'izay koa ianao afaka tonga dia mahita hoe ohatrohatr'izao zany fandraisan'ilay olona anazy aiza tonga dia atao hoe olona akaikinao satria ny akabeazan'ny fotoana ireny olona ireny mahafinaritra anazy foana zavatra rehetra ataonao fa olona mety hoe tsy dia mifaneraserananao matetika asa ohatran'izay dia avy eo ilay izy entina makany amin'ny trano mpanatota boky dia rehefa misafidy an'izay trano mpanatota boky izay dia ny tena tsara fantarina dia ny azafana amin'ity teny vahiny ity hoe ligne éditoriale an'zareo hoe zareo hoe mamoaka boky ho an'ankizy na mamoaka boky ho an'olon-dehibe boky miravaka tsara ve ilay izy sa boky afaka hoe indray mandeha vakiana tsy voatery hoe misy sary be dia be ao anatiny sy ohatran'izay dia ianao mahita hoe mifanaraka amin'ny zavatra ataoko ny zavatra avoakan'ity trano mpanatota boky ity dia lasa any kokoa ianao ny afaka mandeha rehefa tonga any ianao ka mametraka an'ilay draft anao voalohany lazaintsika zany hoe kopiana bokinao voalohany dia zareo no mahita aloha hoe mety aminazy ve iny sa tsy mety dia ao aorianan'izay mila miomana hoe mbola hisy process ao aorianan'izay hoe misy olona andalo comité de lecture ilay izy andalo correction tsy maintsy mbola jerena antsipelina fomba nandrafetanao an'ilay tantara sy ohatr'izay misy ihany koa ny temps de réécriture na hoe tsy maintsy mamerina manoratra an'ilay boky ohatra ianao raha ohatra ka hita hoe misy zavatra tokony hovaina misy zavatra tsy zay tsy mikolle ohatra hoe tsy metimety zany ilay zany ampovoan'ilay tantara dia soloa kely ohatra zao atao ohatra zao dia tsy maintsy miomana any amin'izay dia ny trano mpanatota boky ihany koa mbola tsy maintsy mijery olona anankiray andravaka antsary an'ilay boky izy no olona style de dessin na fomba fanaovany an'ny sariny mety miaraka amin'ilay tantara soratanao dia avy eo izy no manohitra anao hoe ty olo ty ve mety ohatr'izao ve raha zay dia ty olo ty mety ianao koa no tonga miaraka amin'ny olona mpanao sary fantatrao na illustrateur fantatrao hoe za efa niara-niasa niaraka tamin'ny F ohatra ahoana raha mbola izy nisy ohatran'izay dia misy process ohatran'izay zany dia mivoaka amin'izay ilay boky ilay izy tsy maintsy d'un commun accord ohatra ny hoe mifanaraka ny rotonta na ny mpanatota boky na ny mpanoratra hoe ok ty zany le version faran'ilay boky mety aminao ve ilay izy sa tsy mety aminao eo koa ny illustrateur tonga dia afaka manao correction na ny zavatra rehetra dia rehefa mifanaraka daholo ny rehetra dia iny amin'izay vao mandeha ny resaka print mandeha daholo ny zavatra rehetra dia mbola mety hoe misy fotoana lavalava kely aorianan'izay dia iny dia mivoaka ilay boky dia raha ho an'ny valisoa manokana ve efa nisy fotoana tena hoe nila naverina tanteraka mihitsy an'ilay tantara hatreto aloha misaotra ny édition teny zareo mametraka fahatokisana be fahatokina be amin'ny zavatra ataoko dia tena mankasitraka an'zareo mbola tsy nisy hoe ho averina tanteraka aloha mbola tsy nisy fa tena maka fotoana zareo manao correction na mijery hoe itantsipelina soloina ohatra ny ahoana ny tokony pose-n'ilay boky izay ny tena tiako miaraka amin'zareo tena manana an'izay kalitao izay foana zareo atsaina hoe ahoana zany kalitao an'ilay boky rehefa hivoaka raha mijery zao tsika le voalohany indrindra le boky voalohany indrindra mivoaka ohatrohatr' zao zany dia ohatra ny taty amin'ny farany taty tonga dia ohatra ny raisina hoe raha eo amin'ny tontolo boky zany dia ohatra ny hoe maranidranitra ho an'ny ankizy dia novainy zareo zany le izy tamin'ilay voivoaka amin'izay hoe aleo atao bord arrondi ohatra hoe zay zao ny anankiray dia ny anankiray ihany koa eo amin'ny resaka tsipelina ihany koa raha misy zany atao hoe prototype dia mamoaka prototype ary zareo dia amin'iny jerena hoe zao daholo ny zavatra mila hovaina amin'ilay izy na ny toeran'ilay anaran'ilay mpanoratra sy ilay mpandravaka antsary na ny ao anatiny hoe apetraka aiza ary tony ny teny tony mba tsy hanakorotana an'ilay sary sy ny rehetra zareo manao an'izay rehetra izay dia
dia hitako hoe raha za manokana aloha tsy dia tena nisy olana hatreto satria ilay tantara nosoratako koa fohy dia tsy tena hoe mila asa ihany ilay fa tsy tena hoe asa be fa angamba raha manoratra zavatra lavalava tokony izay dia mety betsaka kokoa zavatra tokony hovainao anatiny ie dia iny ary izany fa ataontsika hoe mivoaka amin'izay ny boky anankiray ohatra dia raha amin'izao fotoana eto Madagasikara ve efa azo atao hoe afaka hivelomana ny hoe manoratra boky fotsiny sy manao boky fotsiny raha hoe ho an'ny olona anankiray ampatsorana ny tenenina hoe tsy mbola raha zao aloha mbola tsy afaka mamelona olona ny resaka hoe famoahana boky na hoe lasa mpanoratra raha za manokana aloha ny anontaniana fa manantena hoe io izay efa manomboka misy fiovana zany le izy tsy afaka miteny ihany koa hoe tsy mandray vola amin'ilay izy satria mandray vola amin'ilay izy fa le izy tsy mahavelona dia mety hoe fangalana droit d'auteur mantsiny miresaka miaraka amin'ilay trano mpanatota-boky dia indraindray esaky ny enim-bolana isa-taona arakaraka dia le zany tsy hamelona hoe isam-bolana mahazo ohatrany hoe complément de revenu na zavatra manampy kely eo an-tokantrano fa ny hitako hoe zavatra anankiray tokony eritreretina ary tsara eritreretina dia zao hoe raha mamoaka boky anankiray ianao mety tsy mahavelona le izy fa rehefa mahasahy manoratra be dia be ianao ka mahazo droit d'auteur amina boky maromaro dia tena complément de revenu à part entière le izy hoe tena manampy le izy rehefa tena tonga eo fa tsy hoe tsy manampy akory sady tena ilaina dia izay koa ny hitako hoe tokony miova ao anatin'ny fomba fisainantsika na fomba fahitantsika ny boky dia ny hoe mety manana asa ny olona anankiray fa tena anisan'ny zavatra azo lazaina hoe kanto ary mampitombo manabe ny boky dia anisan'ny ahafahantsika mankasitraka amin'ny mpanoratra anankiray dia ny manome droit d'auteur anazy na izy mandray an'izay hoe ampahambola kely izay no ny asan'ny sasarany dia izay ny hitako hoe tena mahafinaritra satria me mivoatra na ny trano mpanatota-boky ary tena manomboka me mahita hoe tena manana ny toerany mpanoratra manana ny toerany mpanjavaka an-tsary dia tokony omena an'izay mendrika anazy zany izy dia izay hitako hoe mahafinaritra be dia zavatra anankiray hitako rehefa mihaino zavatra resahan'ny valisoa na ny zavatra zarainao amin'ny tambazotra serasera ao miresaka matetika ny hoe mitady ny antom-pisianao amin'ny fiainana dia raha raisika amin'izay resaka boky izay hoe tsy mahavelona le izy mbola tsy mahavelona le izy mety misy zavatra be da be koa manaraka ao anatin'izay satria le izy tsy hoe manoratra fotsiny ianao dia omena dia hoe iny fa nisy boky vita tao dia ao anatin'izay ahoana ny hevitra ao amin'izay resaka hoe mitady ny antom-pisianao amin'ny fiainana fa ao anatin'izay hoe mitady ny why chercher son pourquoi misy ohatrany hoe misy sacrifice be da be sy zavatra be da be manaraka an'iny dia ohatrany ahoana ny fomba hiatrehana an'izay zavatra izay raha ho anao ny zavatra tena manosika ana foana aloha ny amin'ny resaka fanoratana dia ny fitiavana dia ny fifalian'ilay olona mandray an'ilay zavatra nosoratanao na le kanto avy aty aminao ohatrany hoe mitondra hazavana makany amin'ilay olona dia hitanao mihitsy an'izay hoe ohatrany hoe ny ankabeazany fantatro mihitsy hoe tsy ho ana manokana fa ho an'izay efa nanoratra teo aloha na tahak'izay dia ny zavatra miverina makaty aminay foana dia hoe tena nilaiko ny zavatra nizarainao iny resaka taminah izy ohatrany hoe ho anahy mihitsy ny dia izay ny tena zava-dehibe ho anahy na dia olona anankiray ary na dia ankizy anankiray ary fantatro hoe nanana akony tsara sy ny ilainy ilay izy dia lasa ohatrany hoe manosika anazy amin'ny foana hoe ndao dia apiko kely ahoana raha misy taona tena sadaikatra be hoe andeha zaranty ohatr'izay zao ilay boky anankiray soratako amin'izao ho an'olo dehibe kokoa ilay izy dia ohatrany hoe nisy taona nandalo dépression na zavatra ohatr'izany dia hitako hoe ohatrany hoe maizimaizina hafahafa tsekotseko izao ilay boky zany za mijery anazy avoaka ve ty boky ty sa tsy avoaka dia nasaiko ny vakian'olona ilay izy dia ozy izy ilay olona hoe tena nilaiko be avoay amin'izay isy ohatr'izay dia ao anatin'izay fitadiavana an'izay hoe chercher son pourquoi zany na le hoe why
dia hitako hoe amin'ny fotoanany rehefa tena hoanao ny zavatra anankiray dia ohatrany hoe zay ohatany hoe miara-miasa daholo ny zavatra rehetra ahafahany iny zavatra iny mitranga dia za zao tamin'iny fotoana iny tena tsy nieritreritra mihitsy hoe andeha ho lasa mpanoratra na hoe andeha hamoaka boky fa tamin'iny ampaham-pianaka iny tena hoe latsaka atao anaty sady aretina faky vina lala be ohatrany hoe tsisy possible atsony hoe tsisy vita atsony ty tantara ty dia tamin'iny nefa ohatrany hoe iny ilay hazavana tonga teo amin'ny fianako indray tamin'izay fotoana izay dia tena hoe nisintona na niakatra hoe le passionako le zavatra tena tiako le zavatra tena manintona anahy le hoe za tia manoratra za tia mizara ohatrany hoe te hitondra fifaliana ho an'ny hafa foana dia iny zavatra indray nisintona na niakatra hoe afaka mbola manao an'izany ihany na dia ao anatina fotoana ohatr'izao ary dia tonga dia tsapako be mihitsy hoe ty zavatra tianao anankiray ty tena zavatra tena tsara tena natao anao dia rehefa manao an'io ianao tena faly tena ohatrany hoe tsy haiko tena mahazo aina be manao an'ilay izy dia tao aorianan'izay any tena hitako hoe tena nanosika ny tenako ihany koa hoe manana discipline d'écriture tsy maintsy manoratra isan'andro tsy maintsy satria tena ohatrany hoe manasitrana ana ilay izy healing process ako mihitsy le manoratra zany dia miresaka an'izany ianao misy ataontsika hoe rituel fataonao ve isan'andro ny karazana exercice ataonao hikolokoloana an'izay ie voalohany aloha mamaky boky le niteneniko iny tsy maintsy mamaky boky an'aiza lehako tena manavesatra ny kitapoko dia miboky ny anankiray satria indraindray tsy ohatrany hoe sady mamaky boky anankitelo miaraka dia tsy haiko hoe inona tiako vakiana dia entiko daholo misy telo n'aiza ohatra dia ny anankiray ihany koa manao journaling ny manoratra mitazona diary tsy maintsy manoratra isan'andro manana rituel d'écriture eo amin'ny 20 minitra ka hatramin'ny adiny iray eo na mihoatra rehefa tena hoe tsy maintsy manoratra sy anao décoration sy rehetra ao anatin'ilay journal fa tsy maintsy manana an'izay rituel d'écriture izay dia ny anankiray ihany koa tsy lazaiko ho antsika rehetra na izay olona teo mieritreritra no lasa mpanoratra ilay izy tsy voatery raisina tsoratra foana fa afaka manao audio recording afaka mandray feo anao ianao amin'ny telefonanao miresaka amin'ny tenanao eo manao diary ampeo zany dia raisina ampeo izy dia rehefa manam-potoana dia mipetraka amin'izay dia manampy anao koa ilay izy mahainao feo anao zavatra eritreretinao ohatrany hoe miverina aminao zany manako aminao dia amin'iny fotoana indray ianao manomboka maka fotoana hoe manomboka manoratra misy fotoana mandeha any an-dalana ohatra dia misy tantara tamiko andoha dia raha tsy soratana ilay izy dia ohatrany hoe tsy ho tadity dia afaka raisina ampeo ilay izy afaka soratana eo izay zao anisany afaka lazaina hoe rituel kely angamba afaka atao ihany koa sady ataoko matetika inona daholo ny boky tena hoe nanamarika anao hatramin'izay lazaiko hoe ny boky amin'ny teny gasy angamba anankiroa zao tena nanamarika anahy tato ato ny anankiray aloha lisy mianjoriany osinjo resantsika teo hitako hoe tena kanto ny fampiasan'ny teny malagasy dia ilay izy tena boky ohatr'izao ny ateviny tena mila maka fotoana mihitsy mipetraka mamaky anazy mandalina an'ilay teny nanoratana azy koa tena tsara be amin'ny fomba tena tsara fampitany hevitra ihany koa tsara nefa amin'ny teny gasy amin'ny teny malagasy dia ny anankiray tena tiako raha ho an'ankizy ohatra izao ny resana diarinofy les édition faroa izay vao mivoaka ao anatin'izay io vavy io iny boky anankiray iny tena tiako be mihitsy na ny sotoavina na ny zavatra tantarain'ilay boky na ny hevitra zohino any ankizy na ny zavatra rehetra ianaranao anatin'iny boky iny tena tsara dia ilay boky rehetra mivoaka tao anatin'iny collection diarinofy édition faroa iny tena hitako hoe kanto tsara dia amin'izao mahafinaritra foana moa zany rehefa miresaka amina olona mpanoratra sy manatiny tontolo boky izay mampatatra hoe inona ny boky vakina amin'izao fotoana izao ny boky tena andaniko fotoana zao amin'izao lisy mianjory izay ianao ny anankiray iny boky io foana zany no teneniko amin'izao satria ao anatin'izay ny malagasy ny tena aloha te afehan'ny teny malagasy
fa ny boky dia anisan'ny fomba anankiray ahafahana mianatra an'ilay izy dia nefa ny teny nampiasainy Monsieur Njo anatin'ilay izy teny tsotra nefa tena mahavita mampita hevitra tantara fisehoan-javatra be dia be izy dia tena maka fotoana mamakafaka ny teny tsirairay misy teny tena tsy fampiasa mihitsy ny ohatra ny hoe manao maka fotoana mihitsy ny hoe ahoana moa zany fampiasa mianty teny ty ahoana raha atao anatina fehezanteny hafa satran'izay dia iny boky iny zao no tena mandany fotoanako amin'izao ie dia alohan'ny amarana ny resaresakantsika misy inona daholo mety hoe projet ahitana ny valisoa amin'izao zay afaka resahana misy boky ho avy amin'ity taon'ity ie manantena hoe isy boky ho avy amin'ity taon'ity engany raha misy tsara raha tsisy tsara satria amin'ny fotoana hafa zany ilay izy ny tokony mivoaka ny tena ny asa tena ataoko amin'izao miara-miasa miaraka amin'ny Teach for Madagascar zay anisan'ny zareo ny mpamokatra ny diarinofy izay aloha anankiray fa manana projet hafa maro ihany koa zareo dia manampy an'zareo amin'ny lafin'ny fanabeazana miabo manampy ny olona zany na ny fianarana hatratra kalitao tena tsara ary avo eo amin'ny lafin'ny fanabeazana dia izay no tena anapiako an'zareo amin'izao ny anankiray ihany koa mampianatra ankizy kely ny ataoko tuteur à domicile mikarakara mandeha mijery ankizy manampy an'zareo fa raha ny tontolon'ny boky dia fiara-miasa be dia be fa tsy afaka tenenina ilay izy amin'izao fa betsaka ny tsy hoe be dia be fa betsaka ny zavatra hivoaka amin'ity taon'ity fa tsy hoe zarery nanao anazy fa tena hoe fiara-miasa miaraka amina olona be dia be dia hitantsika medalany mial'ilay izy dia misaotra be da be amin'ny valisoa misaotra miaraka amin'ny resaresaka tanko teto tena indrindrindrindra hoe eny amin'ny fizarana misy tsy voatery hoe évident moa zany miresaka n'ireny zavatra ireny miresaka ny expérience anao personnel miresaka ny hoe nandalo zavatra sarotra tamin'ny fiainanao dia resahanao fa ianao tena hoe nazotony tsara tena hoe misaotra betsaka niaraka taminay teto fampizarazara tamin'ny olona ny inspiré ny olona koa zay tanora rehetra sy ny olona manaraka ny vidéo atao amin'ny ayayay zay zany hoe raha ohatra ka raha misy tantara anareo ny misy tantara any an-trano any dia avoay zay rehetra any aza misalasala manantona olona manantona ny maison d'édition araka teny valisoa hoe be da be mihitsy eto Madagasikara amin'izao fotoana dia aza misalasala mihitsy manontany an'ireny raha misy olona afaka antanina afaka antoana dia aza misalasala mihitsy dia amarantsika misaotra antsika rehetra ny teto amin'ny ity andro aty dia manasa antsika anaraka tsy tapaka ny ayayay misy karazany be da be ny hitanao amin'ny YouTube Facebook sy ny plateforme maro samihafa dia aza misalasala manaraka anay fa misy zavatra vaovao foana proposenay ho anareo dia isy olona vaovao foana miaraka aminay dia fampizara ny traika fa ny zavatra ataony dia fampizara amintsika ny asany koa dia aza misalasala ihany koa manaraka ny valisoa any amin'ny tambazotra serasera reny aza misalasala mihitsy ny manantona anazy dia izay mamarana ny épisode-tsika androany amin'ny manaraka indray amin'ny manaraka indray